rifola dia hiditra. Avy, aoka sika iobo ho an'i Jehova, aoka sika hanao feo fifaliana ho amin'ny vatolampy famonjenantsika, aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerany lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforon'ny tanany. Avy, ka aoka iondrika sy iankohika sika, aoka sika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika, fa izy no Andriamantsika, ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Jesu tumpunai, teranai ni falaikyu, teranai fapani Jesu. Jehova Andriamanitray, tsara fo masina indrindra an-danitro, miankohaka eo anatrehanao izahay ankehitriny. No ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay dia miangavy an-tanandroa izahay mba harakotra anay ny akanjo-pahamarinan'ilay zokibe fity, ka raha iseho anatrehanao izahay iray malalo dia ho vita fihavanana feno aminao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny fiasan'ny fanahy masina tomponay izahay, ka ny teny rehetra, ny hira fiderana rehetra izay atao eto dia ho anitra kasitrahanao eo amin'ny seza fiandriananao. Tonoina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Fifaliana ho ahy raha vavinareo, raha miaranjaka ary manana lalarinivo ny miarabanareo anao manokana raha vavy, natratra izao andro maneran-tany ho an'ny vehivavy adventista izao, izay iarahantsika amin'ireo vehivavy namantsika. Araba ary lay noasoavina ny tompo nombanao. Miaraka amiko eto anio amin'izao fanompom-pivavahana izao ny rahavavinao Rakoto Pierre Oliva izay hitondra ny vakiteny fototra sy ny vavaka mandoalika. Eo ihany koa ny rahavavinao Rabarson Yonja izay anao ny fanompom-pivavahana manokana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ary koa ny rahavavy Rakoto Zafimamilala izay hitondra ny toriteny manokana ho an'ny ankizany io, ary ny tsy farany nefa tsy kely indrindra ihany koa fa ny rahavavinao Raherin-Jatovo Tsararindra izay filohan'ny sampana miadidiny vehivavy eto amin'ity Federasiona Madagasikara foana misy antsika ity, no hitondra ny hafatra manokana izay natokana ho antsika anio avy any amin'ny foibe maneran-tany mba ho fampaherezana sy ho hafatra hoentina ho antsika anio indray. Dia mino aho fa amin'ity sabata ity dia ahita fifaliana manokana ianao, fetinao anio rahavavy, dia ahita fifaliana manokana ianao eo mba fahasoavan'Andriamanitra izany rehetra izany. Amen. Ho fiderantsika n'Andriamanitra amin'izao fanombohana ny fotoana izao, dia ataontsika ny hira fa 780 sy 700. 780 sy 700. Tuna
mbola eo am-pitsangarina ihany isika dia manasa antsika tsiraray avy andray ny baibolitsika ka maky izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 andiny 7 asan'ny apôstôly toko 5 andiny 7 rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Petera sy apôstôly namaly ka nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Manasa antsika tsiraray avy hiaraka hivavaka. Tombo Andriamanitra rainay eo, midera misaotra ary manome voninahitra anao izahay amin'ity sabata ity noho ny fitahiana sy ny fitantaranao ny fiainanay tsiraray avy ka voreto indray manome voninahitra ny anaranao. Aoka mindra fo sy hamelany elokay ianao ary hanadio ny fahotahanay tsiraray avy. Kehitriny dia manao izao fampompivavahana zao izahay ka mangataka indrindra mba hirotsahana fananao masina mba hitoetra ao anatinay tsiraray avy. Tao ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra amin'ity anio ity. Ianao no hanendry ny sela rehetra ao anatiny ka hiteny araka sitraponao izy ka ho tafita ny hafatra izay tianao hampita aminay tsiraray avy. Dia ny fitahiana sy ny fahasoavanao ny Jesosy malala mba hitoetra ao anatinay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ho an'ny fanatra sy ny ampafolony isika koa andeha hanokana fotoana kely anomanantsika izany hoe repelantanantsika sy anaovana vavaka mangina. Amen. Inona no havaliko an' Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko. Iza tokoa moa no tsy mahatsapa fa olona voatasina sy nasoa. Eny fa na dia ny fahatrarantsika ny anio ihany aza sy ny rivotra foantsika isan-tsegondra dia tena fitahiana lehibe tsy voavidy vola aman-karena ka noho izany dia rariny tokoa raha mitondra ny fisaorana sy ny fankasitrahana an' Jehovah isika amin'ny alalan'ny fanaterana ny fanatra sy ny ampafolony. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko 12:1 andeha hosokafantsika ny baibolitsika. Romanina toko 12 ka ny 1. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Arak'izany dia tsy ny vola aman-karena ihany fa indrindra ny tenantsika sy ny mombantsika no tena irin'ny tompo mba hatolotsika azy. Anolotra isika ankehitriny. Avy eo dia hisokatra ho antsika ny herinandro manaraka dia tadio fa ny fanatra sy ny ampafolony ataonao anio araka ny teny fikasan'Andriamanitra dia hanokatra midanadana ny varavaran'ny lanitra ka androtsahan'Andriamanitra fitahiana manana ambiampy ho anao mandritra ny herinandro iny ary mino sy mahatoky aho fa tsisy ho adinonao ny fitahiana rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara ny an-danitro, indreto izay ankehitriny tonga eto anatrehanao hitondra ny fisaoranay sy ny fankasitrahanay amin'ny alalan'ny fanatra sy ny ampafolony. Raiso izany tompo mba ho antra-kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao
ary indrindraindrindra koa ny tenanay sy ny fonay dia atolotray manontolo anao indray. Avaosy izahay iorona mafy eo aminao ary aoka ny fiainanay dia ho anao manontolo ka ny zavatra rehetra izay ho ataonay dia ho anao ary ho anao mandrakarivo izay. Anaran'i Jesosy, amen. Mirary sabata mahafinaritra ho anareo ankizy rehetra. Androany dia andro fanamafisan'orona ho amin'ny ministera amin'ny vehivavy. Fantatrao ve ny dikan'izany hoe andro fanamafisan'orona ho amin'ny ministera amin'ny vehivavy izany? Sabata manokana ao amin'ny fiangonantsika ny andro fanamafisan'orona ny ministera amin'ny vehivavy. Indraindray ny tantara lazaina dia momba ny vehivavy manampy ny hafa any amin'ny toerana lavitra any indraindray tantara mikasika ireo vehivavy manampy ny hafa eo akaiky ihany koa, mety eo amin'ny fianakaviana izany na eo amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina izay misy azy ireo ihany koa. Amin'ity andro miavaka ity ny olona rehetra, izany hoe tsy ny vehivavy ihany izany fa na ny lehilahy, ny ankizilahy ary ny ankizivavy ihany koa dia amporisihina hanompo ny tompo amin'ny alalan'ny fampiasana ny talenta sy ny fananany. Androany dia hitondra tantara marina anankiray amintsika.
tantarana ankizivavy anankiray atao hoe Ayoka izay mianatra ny ho matoka an'Andriamanitra. Teraka tao anatin'ny fianakaviana tsy kristiana i Ayoka rakizy, saingy nianatra momba an' Jesosy tao amin'ny fiangonana adventista amin'ny tandrany andro fahafito teo akaikin'ny toerana izay mipetrahany izy. Lasa kristiana adventista izy raha mbola kely ary nazoto izy nandeha tany am-piangonana rehefa tonga ny sabata na rehefa alarobia hariva fiaraha-mivavaka na rehefa zoma hariva amin'ny fiatombohan'ny sabata. Nahatezitra ireo ray aman-dreniny ny fandehanany tany amin'ny fiangonana adventista ary nirarahan'izy ireo mafy izy tsy hanatrika fotoam-pivavahana tany am-piangonana. Nanomboka niafinafina izy rehefa mivoaka ny trano andeha hivavaka any am-piangonana ary matetika rehefa avy mivavaka izy dia saziany ray aman-dreniny mandrakariva rehefa tonga ao an-trano. Nanohy nandeha tany am-piangonana ihany anefa Ayoka ary nanohy nanasazy azy noho izany ihany koa noho izay tsy fankatoavan'izay ireo ray aman-dreniny. Indray sabata rehefa nody avy any am-piangonana izy dia gaga nahita ny akanjony sy ny lambandretra niparitaka teo an-tokotany teo ivelan'ny trano ary nahita ihany koa fa ainy hidiny varavaran'ny trano. Tsy nahazo niditra tao an-trano intsony i Ayoka satria tsy nitsahatra nandeha tany am-piangonana izy. Tsy fantany izay tokony atao na izay toerana aleha, hany ka niverina tany am-piangonana izy. Rehefa nandre ny zava-nitranga ny membre ny fiangonana sy ireo mpiara-mivavaka taminy dia nampanantena izy fa hifandimby hikarakara azy. Na dia irery azy izy lavitra ny tena fianakaviany dia lasa fianakaviany vaovao ireo mpiara-mivavaka ka niara-mipetraka tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra nahatoky izy. Nianatra ny amin'ny andalan-teny ho vakiana ho an'ny toriteny androany ihany koa izy ary lasa lavitra tena niavaka ho azy lasa zavatra tena niavaka ho azy izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:19 dia misy an'izao teny izao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Nisafidy ny ankatao an'Andriamanitra i Ayoka rakizy fa tsy ny ray aman-dreniny. Nanohy niara nandeha tamin'ny Andriamanitra i Ayoka na dia niatrika toe-javatra sarotra teo amin'ny fiainany azy izy dia nitaky hatrany ny teny fikasan'Andriamanitra. Nilaza taminy fa iay-andreo izay tsy mivadika aminy Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana ianaran'ny Ayoka eny amin'ny oniversite dia tsy te handeha any amin'ny oniversite mpanjakana izy sady tsy nanambola ihany koa handoavana ny saram-pianarany tao amin'ny oniversite adventista. Voalohany ny zavatra nataony dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba hanampy azy ary rehefa izany dia nifandray tamin'ny tale ministeran'ny vehivavy izay mpitarika vondrom-piangonana maromaro teo amin'ny faritra izay mipetrahany Ayoka ary nilaza ilay vehivavy hoe tsy manana vola ampy handoavana ny saram-pianaranao manontolo izahay saingy misy kely dia kely azy hanomezana anao ihany. Hivavaka nefa izahay mba hahatonga izany hitombo ho ampy amin'izay ilainao amin'ny fianaranao eny amin'ny oniversite adventista. Nanome fanantenana Ayoka izany. Natoky foana izy fa hikarakara izay ilain'Andriamanitra. Hitany ny fomba nanampian'Andriamanitra ny olona tao amin'ny fiangonana mba hikarakara anazy. Nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hitahy ilay vola kely nome ministeran'ny vehivavy ho an'ny saram-pianarany. Nangataka ihany koa izy mba hamarin'Andriamanitra nivavaka ny olona rehetra izay nivavaka mba hitombony vola kely azony. Satria tiany Ayoka mantsy ny ahitany olona rehetra fa mahatoky andreo zanany izay mahatoky Andriamanitra. Heverinareo ve fa namaly mivavaka nataon'izy ireo Andriamanitra? Eny, izany tokoa. Nanana vola ampy foana Ayoka mba handoavana ny saram-pianarany amin'ny fotoana mahamety izany. Tianao ho fantatra ve izay nitranga tamin'ny Ayoka? Nahavita soma tsara amin'ny fianarany tao amin'ny oniversite adventista izy ary nahazo diplôma ihany koa. Ary ankehitriny dia tsy irery intsony izy. Nanambady pasteur adventista izy ary niara nikarakara ny ankonany izy ireo. Mbola mitombo hatrany ny fitiavany Ayoka an'Andriamanitra ary manohy mitahy azy hatrany ihany koa Andriamanitra. Ankehitriny dia miasa ho an'Andriamanitra mampitarika ministeran'ny vehivavy ao amin'ny faritra Midadasika, ao amin'ny fiangonana adventista maneran-tany
izay antsoina hoe division afrika andrefana avoany ioka. Tiany ihany koa ino ianao fa mahatoky Andriamanitra amin'ny fitahinanao rehefa misafidy ny ho mahatoky aminy ianao. Mety hijaly ianao rehefa mankatoa an'Andriamanitra mihoatra noho ny olona, kanefa hiaraka aminao foana Andriamanitra ary hitahinao. Izy aminareo rakizy no mba te hivavaka ho amin'izany ministeran'ny vehivavy izany, mba hahafahany manampy sy manohana ireo olona izay mila fanampiana. Izy aminareo ihany koa rakizy no mba te hangataka amin'i Jesosy androany, mba hanampy anareo hankatoa sy hity ary hanompo azy. Andehary sika hiaraka hivavaka. Riraina izany an-danitro, mba hampio aho ho tianao sy hankatoanao mihoatra noho ny olona. Taio ny asa fanompoam- vehivavy ao amin'ny fiangonanay ary hampio izy ireo mba hanohy hanampy sy hanohana ireo izay mila fanampiana. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonako ny vavaka. Amen. Zapako itako fafity huduri ao aminao nataonao hoay riray rifanay eri zanakau kader
mamelare ni uta mamela ni helokai sanaka fa le miaraka amintsika indray amin'ity sabata manokana izay natokana ho amin'ny vehivavy maneran-tany, fotoana manokana izay hitondrana ambavaka atsika vehivavy, fotoana manokana satria nandritry ny herinandro isika dia nisy ny antso manokana, nisy ny vavaka manokana, nisy ny fitalahoana manokana izay niarahantsika teto. Ny tompony aneo voninaany amin'ny fanapa-kevitra rehetra izay indraisintsika, amin'ny fanandramana izay ho ataontsika amin'ny firaisana aminy. Androany dia manana hafatra manokana ho ahy sy ho anao ny tompo, ilay hoe mahery fo ny fahatokiana. Araka ny hitantsika nandritry ny herinandro teo nao an'izay efa nanao an'ilay herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ireo izay mbola hanomboka ihany koa rapitso dia izao hoe mila mahatoky hatramin'ny farany isika vehivavy satria misy iraka manokana izay ampanaoviny tompo ahy sy anao. Mahery fo ny fahatokiana. Izany no lohateny lehibe izay entina amintsika amin'ity sabata ity. Araka ny vakiteny izay efa nentin'ny rahavavy tamintsika teo dia manasa anao hijery izay teny izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 ny 7:20. Asan'ny apôstôly toko 5 ny 7:20. Hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra noho ny olona. Tadidiko fa araka ny ao anatin'ny rakobolana dia ny atao hoe vehivavy mahery fo dia vehivavy iray izay deraina no nanaovany zavatra feno herim-po na nahavitany zavatra lehibe anankiray. Asehon'ny baiboly fa maro anefany ny vehivavy malaza noho ny herim-pony sy ny finoany. Hitantsika izany ao anatin'ilay herinandro fiaraha-mivavaka izay ataontsika natokana ho antsika vehivavy. Mahery fo tamin'ny vanim-potoana maro izy ireo izay manentana ny fanahin'ny olona narivony tamin'ny diany ho any an-danitra. Ohatra amin'izany ohatra Debora, ry Estera, ry Sara, Iana, Maria, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo vitsivitsy ireo fotsiny isika. Nefa mahita koa isika vehivavy tsy dia voatonona loatra izay mampiseho finoana matanjaka nefa izy ireo finoany an'Andriamanitra ary namela antsika lesona lehibe mahakasika ny fahatokisana an'Andriamanitra. Androany isika dia hianatra ny tantarana vehivavy anankiroa izay tsy dia malaza loatra. Inona re izany no fanontaniana tiako apetraka hoe inona no mitranga rehefa hoe misy fotoana anankiray anaovana zavatra miavaka ho mahakasika ny asanao na amin'ny tsara izany na ho amin'ny ratsy dia inona ny fiantraikan'izay eo amin'ny fahatsapanao eo amin'ny fiainanao. Inona no mitranga rehefa mifanohitra amin'ny fankatoavana ny olona, mifankatoavana an'Andriamanitra ary mitarika ireo voka-dratsy mahafaty ho anao izany. Inona zavatra mety hitranga rehefa afaka maminaviana fotsiny ny fiandaniana amin'ny vahoaka ianao mba ahazahoana sitraka amin'ny olona. Tsy miraharaha zavatra hafa ianao fa rehefa mahazo sitraka fotsiny ianao kanefany indraindray ny feo ny fieritreretanao dia mitaky anao hanao safidy tsara kokoa. Inona no mitranga rehefa mijoro vavolombelona, mijoro amin'ny tsara izay fahatsapana ny finoana ao anatinao izay.
amin'ny fandaliana nataontsika dia hianatra lesona be dehibe isika androany avy amin'ny tantaran'ilay vehivavy atao hoe i Sifra sy Po izany, izay tena misy lesona mivantana tian'Andriamanitra, misy lesona tiany Tompo omena azy sy omena anao amin'ity andro androany ity, satria misy tanjona izay napetrak'Andriamanitra dia izy mirahavavy ireo no nampiasainy mba hitondra an'izany hafatra hanatanteraka izany iraka manokana izany. Andeha rehefa avy manonona izao vavaka manokana, izao fotoana manokana izao isika dia izy vavaka manokana izay hipololotra avy any amiko sy avy aminao mahakasika ny hoe andehanantsika amin'ny lalan'ny fahamarinana, ary ny fanahy masina mihitsy no ampahiratra ny masontsika mba hatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny hita ao amin'ny soratra masina, rehefa maty Josefa dia mbola nitombo hatrany ny zanak'Israely dia nipetraka tany Egypta foana moa zareo, ary ilay farao vaovao izay nandiby an'ilay farao tian'i Josefa dia nisafidy izy, safidin'ilay izy ny hanadiny ny asa soa izay navelan'i Josefa, izay niaro ny tany Egypta nandritra ny mosary, izay nandrava tokoa ny tanàna rehetra. Fa nataony kosa dia nikasy izy ny hampihenany fitombony Israelita, tsy Egyptianina akory ireo Israelita ireo, ka dia zao no tereny ho amin'ny fanadevozana mafy izy ireo, ka no heveriny fa ampihena ny fitombon'ny zanak'Israely izany fanadevozana izany, izany asa mafy sy fampijaliana izany. Gaga nefa izy ny zavatra an'izao satria arakaraka ny nampiasana azy ireo mafy nampijaliana anazy ireo nahatonga azy ireo indray koa niteraka bebe kokoa. Ny antony satria nitahy azy ireo Andriamanitra. Ty misy lesona tsara ho antsika rehetra androany. Tsy afaka ny manakana velively ny fitahian'Andriamanitra ny vahoakany ny fahavalo. Raha toa ka mitoetra ho matoky amin'Andriamanitra ireo vahoakan'Andriamanitra. Rehefa tsy naomby ilay drafitra izay nikasain'ny farao andripaka ny zanak'Israely dia nanapa-kevitra ny anandrana paikady vaovao indray. Izy tetikady vaovao indray no nataony, ary ny tetikady izay nataony dia hitondra fahafatesana sy hampidoza an'ireto vahoaka ireto. Tsy azy ihany fa hitantsika eo ny toy ny tantara. Ny tetikady ny mpanjaka dia ny fampiasana ireo mpampivelona, izany hoe ireo sage-femme izany, izay nantenainy fa ampiatra ny zay zavatra rehetra noteneniny amin'ny alalan'ny fandringanana zany dia zao no zavatra noteneniny hoe zay olona rehetra teraka dia zao hovonoina avokoa ny zazalahy Hebreo rehetra, ary andrava izay mety fitomboana mety hisy rehetra mba tsy ho lasa mpiady komy na hanongana any farao, satria nisy tahotra tao amin'ny farao tao. Nieritreritra izy hoe androdana ny fahefany Egyptianina reto vahoaka Hebreo ireto. Raha vakintsika manasa anao hijeriny ao amin'ny Exodosy toko voalohany andininy 15 sy ny 19 dia izao no voalazan'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ny mpanjaka Egyptianina niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo, i Sifra no anarany anankiray ary Po ny anarany anankiray, ka nanao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo nareo ka hitanareo amin'ny fipetrany fa zazalahy dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Andraikitra lehibe sy maika no nomena ireo mpampivelona izay nanana asa izay tena
iakina ny zavatra be dehibe tokoa, hanome fahafahana manokana sy miavaka azy ireo hanatanteraka asa manokana ny mpanjaka eto. Nanentina nahoana re ny fihetsika izy mirahavavy tamin'izay fotoan'izay nanoloana ny titeny izay notenenin'ny Farao ty zava-dehibe ny manamarika eto fa ny drafitra andringanareo zazalahy de tsy drafitra feno de tena hoe tsy drafitra feno abibiana natao mpanjaka mpanao jidojadona fotsiny fa aoko fantatsika fa i Satana mihitsiny izay nirotsaka amin'ny fifanandrinana lehibe amin'Andriamanitra no nametraka izany hevitra izany. Misy mpanoratra vehivavy anankiray ny teny an'izao teny izao hoe tsy iza no nanome izany baiko feno abibiana izany fa i Satana izay nahafantatra ny fampanantenana ny avian'ny ilay mpanafaka eo anivon'ny Israelita. Ka tamin'ny fitarihana ny mpanjaka handringana ny zanak'izy ireo de nanantena ny hanafoana ny fikasan'Andriamanitra i Satana. Nisy ady ara-panahy nyrehatra zany teo tamin'izay fotoan'izay ary nila mpiady mahatoky mba hanohitra n'ilay fahavalo sy handresy ny fikasan-dratsiny ary hanome voninahitra an'ilay Andriamanitra. Satria amin'ny alalan'ny fahatokisan'ireo olona anankiroa ireo de iseho tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Nazava ho azy fa tsy sifra sy po ihany no mpampivelona tamin'izay fotoan'izay fa be dehibe fa izy mirahavavy ireo de voalaza fa nanana anjara toerana tao amin'ny fanjakana izany hoe manana akaiky ny mpanjaka izany amin'ny mampitarika ny mpampivelona azy mirahavavy. De angambany tamin'ny nanomezana azy ireo izany andraikitra izany de nahazo antoka i Farao fa ho tanterahan'izy mirahavavy mibaiko. De lasa izy mirahavavy de rehefa nandeha izy ireo de raha ny fijery avy ety ivelany de teo tsy nieritreritra mihitsy ilay mpanjaka hoe mety tsy hankatoa azy reto mpampivelona ireto. Ny Farao Egyptiana manko de mieritreritra izy fa hoe rehefa miteny izy mieritreritra hoe zanak'Andriamanitra kely anazy de hoe rehefa miteny izy de tanterahana izay rehetrarehetra teneniny. Tsy maintsy hankatoavina izay rehetrarehetra lazainy. Fa izy mirahavavy kosa teto de nisy zavatra izay tao anaty nisy ireo tao. Niatrika ny ho vokatra mazava amin'ny fanapahan-doha izy mirahavavy raha tsy mankatoa izay zavatra tenenin'ny Farao. Mety nieritreritra ihany ireo mpampivelona ireo hoe ahoana re ny atrehan'izany jidojadona be ataon'ny mpanjaka izany? Mety maro ny antony. Fa izao afaka mianatra lesona telo isika eto avy amin'ny toetra nasehon'izy mirahavavy. Voalohany indrindra de izao natahotra an'Andriamanitra izy mirahavavy. Natahotra an'Andriamanitra izy ary asehon'ny Baiboly mazava tsara ny antony lehibe nahatonga ny fanapahan-kevitra izy mirahavavy reto isifra sy po zany. Araka ny voalaza ao amin'ny Eksodosy 1:7-10 de izao no voalazan'ny soratra masina hoe nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjaka Egyptiana taminy fa novelominy ihany ny zazalahy. Natahotra an'Andriamanitra, ny fatahorana an'Andriamanitra zany no any antony afaka hahatonga ny olona anankiray handany ratsy na toa inona vokany. Ny fatahorana an'Andriamanitra zany no mitarika ny olona ray safidy ny hanome voninahitra an'Andriamanitra na de eo aza ny sarany sy ny sorona vokatra izany fijaliana izany. Ny fatahorana an'Andriamanitra zany no any antony ahafahan'ny olona anankiray miteny tsia amin'ny ratsy sy ny eny amin'ny tsara. Io fatahorana an'Andriamanitra io de fahatsaran-toetra mamirapiratra ao amin'ny aizin'izao tontolo izao. Ary ny bokin'ny ohabolana 5:7-13 de tena milaza amintsika manao hoe ny fankalana ny ratsy
ny fahatahorana an' Jehova, ny fiavinavonana sy ny fireharehana sy ny lalàna ratsy ary ny vava fandainga dia samy alako avokoa hoy Jehova. Tsarovy izany fa amin'ny vehivavy izay matahotra an'Andriamanitra dia hery ho amin'ny tsara. Araka ny ohabolana 2:telopolo andininy 7 ohabolana 2:telopolo andininy 7 dia izao no voalazan'ny teniny sy voalazan'ny soratra masina hoe fitaka ny hatsaram-bika ary zava-poana ny hatsaran-tarehy, fa ny vehivavy izay matahotra an' Jehova ihany no hoderaina. Zava-poana ny zava-doza ny hatsaran-tarehy tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra. No hoe matahotra an'Andriamanitra izany dia zao hoe midika hoe manaiky an'Andriamanitra. Manaiky an'Andriamanitra ilay avo indrindra, tompon'ny fiainantsika, hanomendrika ny fahatokisantsika, ny fankatoavantsika ary ny fiankovantsika. Zay ny lesona voalohany. Fa ny lesona faharoa kosa dia zao miatrika toe-javatra tamin'ny mpahendrena izy mirahavavy reto. Satria nanapa-kevitra izy, reto mpapivelona ireto zany fa amela ireo ankizy Hebreo ho velona nalàna vavy. Mila mitady fomba zany zareo ahoana ny tenenantsika amin'ny mpanjaka an'izany zavatra zany. Satria tsy maintsy misy teny tenenina amin'ny mpanjaka ahafahana manamarina ny zavatra izay miseho. Dia nanapaka ny heritreritra zany reto mpampivelona reto, inona re zany no ataontsika? Dia izao no nataony hoe, izao no teneniny tamin'ny mpanjaka hoe, satria rehefa niteny ny mpanjaka ao amin'ny Eksodosy 1:15 hoe nahoana nareo manao izao zavatra izao, fa nahoana no velominareo ilay zazalahy hozy izy ny mpanjaka. Dia izao no navalin'izy mirahavavy ao amin'ny tohin'izay toko sy andinin'ny Eksodosy 1 izay ihany hoe, fa hoy izy mirahavavy mandray ny Farao zany hoe tsy mba tahaka ny vehivavy Egiptiana hozy izy ny vehivavy Hebreo, fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga eo aminy akory ny mpampivelona dia velona izy. Noho ny fahendren'Andriamanitra izany dia nanapa-kevitra ireo mpampivelona ireo fa nahemitra ny idirana an-tsetra eo amin'ny famiterahana amin'ny vehivavy, ka namela azy ireo hiteraka alohan'ny hatongavany mba tsy hamonoana ny zazakely. Ny toromarika momba ny famonoana voalazan'ny mpanjaka mantsy dia izao hoe rehefa voateraka ilay zaza ka hitanareo hoe lahy-kely dia voloy. Kanefa ny eto no ny fahatahorana an' Jehova, izay fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrena ary ny fahalalana iray masina no fahazavan-tsaina, dia nomen'Andriamanitra vahaolana tsara izy mirahavavy reto, izy Sifra sy Po zany, mba hankatoavana ny tombo. Tsy afaka ny hanohitra ny valiteniny velively ny mpanjaka. Dia mipetraka amiko, mipetraka aminao ny fanontaniana. Tsarovy fa rehefa tafaray amin'ilay Andriamanitra tsy toa, ilay manan-karena amin'ny fahendrena rehetra isika, dia izao afaka ny hahazo fahendrena avy aminy ihany koa. Taddio fa Jehova no manome ny fahendrena araka ny voalaza ao amin'ny ohabolana 2. Ary tsarovy ihany koa fa hoy ny voalazan'ny Joba 7:20, Joba 7:20 ny andininy 7:20 ihany koa, dia izao no voalazan'ny soratra masina hoe indro ny fahatahorana ny tompo ny fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. Rehefa misafidy ny ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalany fankatoavana zany ny zazavavy anankiray, ny vehivavy anankiray, dia mitahy azy ireo amin'ny fanomezana fahendren'Andriamanitra mba hiatrehany ny tantana ny toe-javatra sarotra. Fantatr'Andriamanitra hoe zavatra sarotra atrehanao io, miantsa-paza aminazy, mampanantena anao nge Andriamanitra fa hanampy anao nge izy amin'ny toe-javatra rehetra, indrindra fa amin'ny fotoan-tsarotra izay lalovanao, amin'ny zavatra rehetra izay lalovanao.
hitany ange io zavatra trehanao io e. Manambara ange izy eo amin'ny salamo fahadimampolo, salamo fahadimampolo andiny fahadimy folo, salamo fahadimampolo andiny fahadimy folo hoy ny voalazany soratra masina hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana de hamonjy ianao aho. Koa de mampanantena antsika izy hoe hanome saina antsika izy sy hampianatra izay lalaka le antsika. Izy ilay Jehovah tompo no miteny amiko sy miteny ianao, hitsinjo ny fiainanao ny masony, ary ny fahendrena omeny any de omeny anao zany raha tena tafaray aminy zasy ianao. Ny atao zany de zao hoe ahoana ny atao mba ahitantsika ny lalaka ivoahana ao anatin'ny zavatsarotra, satria omeny antsika ny lalana, fa mila isika mahita hoe aiza izay lalana hitondrany fiainantsika izay. Fa rehefa ao anatsika ny fahendrena avy amin'ny Jehovah de iseho ny fiainantsika ny voninahiny. Lesona fahatelo de zao nisafidy ny ankatoan'Andriamanitra mihoatra noho ny olona, mihoatra noho ny olombelona izy mirahavavy. Na de namposiny aza ny hoe ny fankatoavana tsotra izay ataony amin'ny mpanjaka de hitarika zavatra ratsy eo amin'ny fiainany, de zao nanapa-kevitra izy mirahavavy fa araka ny didy hoe tsy mamono olona de nanaiky an'izay izy. Ny tsy fankatoavany didin'ny mpanjaka zany de nisafidy ny ankatoan'Andriamanitra izy mirahavavy. Ny fihetsika izy ireo zany de maneho fa eo amin'ny fiainana de azo atao tsara ny misafidy tsara amin'ny toe-javatra tsara rehetra. Diso ny mihevitra fa tsy manana safidy ho amin'ny tenantsika manokana zany isika. Diso ihany koa ny mihevitra fa na inona hanerenantsika na tsara zany na ratsy de tsy hamela antsika hanana safidy. Ny fiainana zany de fanaovana safidy isan'andro vao indray mandingana ianao de misy safidy, ary tsaroa fa tompona andraikitra amin'ny safidy manokana izay raisinao ianao amin'izay. Ny ilay mpanotra vehivavy anankiray de milaza mihitsy hoe ireo izay manana ny lalàn'Andriamanitra voasoratra ao am-pony hozy izy de mankatoa an'Andriamanitra mihoatra noho ny olona, ary tsy ho ela de tsy hankatoa ny olon-drehetra toy izay aleony tsy mankatoa ny olona, aleony tsy mankatoa toy izay hiala amin'ny didin'Andriamanitra. Ny vahoakan'Andriamanitra izany izay ampianarina ny fahamarinana ary tarihin'ny feon'ny fietreretana madio mba hiaina araka ny tenin'Andriamanitra rehetra de andrainy ny lalàna voasoratra ao am-pony izy ireo ho an'ny fahefana izay azon'izy ireo kena ankatoavina. Ny fahendrena sy ny fahefan'ny lalàn'Andriamanitra zany no ataony ambony indrindra eo amin'ny fiainana. Ny andany anala ny ain'olombelona ireto mpampivelona ireto, ary ny safidy kosa izy ny ankatoa ilay mpanome aina. Lalàn'Andriamanitra momba ny fiainana eto an-tany zany no hita voalohany rehefa niala tao amin'ny nanome aina tao amin'ny Adama izy. Ny mamono olona izany, eny, fa na de ny zaza rano aza de midika hoe manaisitra ny fofinain'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra. Tombotsoan'ny zanak'Andriamanitra tsirairay zany no manome voninahitra ilay mpanome aina amin'ny fanajana izany hoe nomen'Andriamanitra ny aina amin'ny alalan'ny fankatoavana ilay mpanome aina. Rahavavy eo, araka ny voalaza teo, dia nomen'Andriamanitra ny aina. Nataon'Andriamanitra isika hanaja izany aina nomeny izany. Mila mijoro hanohitra ny tsirariny ihany koa isika. Izay ny lesona faha-efatra izay ampitaina androany. Be dia be mantsy ireo miaina ao anatiny hoe tsy afaka miaro tena, izany hoe marefo. De nantsoin'Andriamanitra zasy ianao izany mba hiaro ireny marefo ireny. Be dia be ny tsirariny izay miseho amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy afaka, be dia be koa nefa ireo tsy afaka miaro tena, ary tsy afaka manao ny tenany miaro ny tenany samy rery izy. De zao ny voalaza ao amin'ny ohabolana toko faha 1:30. Ohabolana toko faha 1:30 de ny andininy fahavalo hoe sokafo ny vavanao hisolo ny mony, ary ahazony kamboty ny rariny.
nanapa-kevitra ny anohitra ny tsirary natao tamin'ny Hebreo i sifra sy ipo tamin'ny fandavany ny ankitsirano zao a ny didin'ny mpanjaka. Tsy nety namono olona izy, tsy nety hoe reto olona zay tsy manam-piarovana reto de ho vonoko ty zazy ty. Ny olona tian'Andriamanitra indrindra zany a de zao ny vehivavy tian'Andriamanitra zany de tsy maintsy mijoro tahaka ny sifra sy po miaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra ary miaro an'ireo zay tsy mba misy afaka miaro. Marina izany na de mikasika ny fanalan-jaza na ny herisetra atao amin'ny zaza, ny fanolanana ny ankizy izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena maneho habibiana, tsarovy fa zasy ianao rahavavy nataon'Andriamanitra voalohany indrindra hivavaka isan'andro ho an'ireny zaza ireny ho an'ny zanakao. Nataon'Andriamanitra koa isika hiaro an'ireny zaza ireny, ny herisetra ao an-tokantrano, ny fomba fitondrana ny kilemaina sy ny zokiolona. Tian'Andriamanitra ny vahoakany mba ho feo vava ho amin'ireo mona tsy mba miteny, mba hiarovana ireo tsy afa manoatra eo amin'ny sehatry ny fiainana. Ny fatokinan'Andriamanitra zany de mamonjy ny taranaka Hebreo ray manontolo. Ny fatokinao de hamonjy ny taranakao ray manontolo. Tsy fantatr'ireo mpampivelona ireo hoe inona ny zavatra misy fa zao rehefa tanteraka ilay fikasan'Andriamanitra de zao resy ny dravitry Satana. Nampiasain'Andriamanitra zareo mba hamonjy satria Mosesy ilay tovolahy kely izay hamonjy ny zanak'Israely. Tompony hita ahy sy hita ianao mba ho fitahiana tokoa ny manana vehivavy tahaka ny po, tahaka ny sifra, tahaka anao izay hijoro hatoky hatramin'ny farany. Afaka hiantehitra amiko sy aminao ve Andriamanitra rehefa mila antsika hanompo azy amin'ny alalan'ny fahatokitsika eo amin'ny asa amandrarantsika sy eo amin'ny fiainana andavanandro? Afaka ny ho matoky atsika, afaka ny hatoky atsika izy raha tena vonona tokoa isika. Amin'ny fampiarana ny zavatra ataontsika isan'andro de na ao an-tokantrano na any am-piangonana na aiza toerana misy ianao de asehoy fa mpanompo vavy mahatoky sasy ianao, mpanompo vavy izay afaka ampiasain'Andriamanitra anehoana ny voninahiny. Ary tsarovy mandrakariva fa tianao Jesosy, te hikarakaranao Jesosy. Ny dikateny anankiray misy ao amin'io Exodosy toko voalohany 2:20 misy an'ilay hoe de nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona de zao voalaza fa tena hoe nitahy ny taranaka zareo Andriamanitra. Raha tianao ny anehoan'Andriamanitra manokana ny voninahiny eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainan'ny taranakao de zao manaova ny marina mandrakariva, matokisana azy amin'ny mahazanaka fafin'Andriamanitra antsika. De zao mety misy zavatra izay andalovan'ny fitsapana amintsika ka izao mitodia amin'Andriamanitra fa ao aminy irery ihany ny fahaolany zavatra rehetra. Amarana antsika an'izao fiarahana zao de tsarovy fa ny vehivavy de afaka manana hery miasa mangina tsara ho an'Andriamanitra amin'ny faritra kely misy atsika any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika any. Fa izao na de eo arany fikasan'ny Satana, Andriamanitra kosa de hitondra fitahiana ho atsika mba hampandresy ary haneho ny voninahiny mandrakariva. Ny anarantsika tamin'ireo vehivavy nanetry tena ireo fa nitahotra an'Andriamanitra no fahatsaran-toetra manandanja indrindra izay manome fahatsarana ihany koa ho an'ireo zanaka vavin'Andriamanitra. Voalohany zany de zao matahora an'Andriamanitra. Hitantsika ihany koa fa ny fahendrena ilaina mba hiatrehana ny toe-javatra rehetra rehefa misafidy ny hanao ny sitrapony isika de zao ny fanahy masina no hiaraka amintsika. Ary ny anarantsika teto fa ao anatin'ny toe-javatra rehetra de manana safidy foana ianao hoe angatoan'Andriamanitra.
raiso ny safity a mangatoava mandrakarivan'Andriamanitra. Ary zao ao anatin'izay dia zao mila mijoro anohatra ny tsirariny naiza toerana misy atsika hiaro ireo tsy afa-manoatra, zany hoe ireo marefo, ary hanolotra ny fanampiana ho azy ireo. Hanao viezaka manokana rahavavy a, jereo manokana ireo marefo izay manodidina anao. Ary farany ny anarantsika teto ihany koa fa rehefa mahatoky amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra isika dia mahatoky amin'ny fitahiany koa Andriamanitra. Ny tompony haneho ny voninahiny eo aminao ary haneho ny fahatsarana eo amin'ny taranakao. Haneho ny fahatsarana eo amin'ny zavatra kasainao tsara rehetra dia hiaraka eo ankavananao Jesosy Kristy haneho ny voninahiny. Andeha hanao vavaka mangina isika ary hanolo tena bebe kokoa an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Eo an-tongotra Jesao miantorahako mpanomponao, feno misy vonjy tena azo antoka, o fifaliana nomena tsy ho tapitra mandrakiza, fiadanana no tsapakora eo anilanao Jesao, fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao, ny sambatra itoeranao Jesao malalako, raisoraisoe ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Jesao atolotro ho anao zao tena koiza, na tsy mendrika zare atokany ho anao, fa vononao anarady na humora na husarotra, ianao no yanteherako ka tsy mba manatahotra, fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao, ny sambatra itoeranao Jesao malalako, raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Fa nahoana mono saiko ny mihira toy izao, satria nomena ho an'ny lamba mpamarinanao, ny sambatra itoeranao Jesao malalako, raisoraisore ny saotra tolotro fa tena vokatry ny fo. Andeha hiaraka hivavaka isika. Jehovah rainay masina tsara fo indrindra ny an-danitro, mankasitraka ny amin'ny ateny izay fampanantenana omenao anay, fa rehefa mahatoky hatramin'ny farany amin'ny firaisana aminao izahay dia ianao no indrindra ny toe-javatra rehetra, koa hifona anary
ireo zavatra lasa taloha rehetra fa amin'izao sisa izao kosa dia manolotra ny fiainanay ho omban'ny fitantanany fanahy masina izay mba ho fitaovana ampiasanao zahay Jesosy hiara-iasa aminao ka hijoro mahatoko ho anao hatramin'ny farany, hijoro tsy azonkozonina amin'ny firaisana aminao ka ny fitarihan'ny fanahy masina mba hiainanay ao anatin'ny fahendrena dia iseho eo amin'ny fiainanay ny vokatry ny fanahy dia fiainana feno fitiavana, fiainana feno fanetreteno ka hiaro ireo marefo, hiaro ireo izay tsy manana mpiaro akoriny. Jesosy malalo hampio izahay mba ho vehivavy izay anampy ny hafa, hivavaka ho an'ny hafa, hamelona sy hitondra fifaliana ho an'ny hafa ihany koa. Ka ny tsiky izay asehonay, ny vavaka izay ataonay dia hitondra fitahiana ho andry rehetra izay mifanerasera aminay. Tianay Jesosy eo raha mba amboarinao ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao. Ary aoka tsy izahay intsony no velona fa ianao Jesosy Kristy eo no velona ao anatinay ka ho tanteraka aminay ny toetranao malemy fanahy tsy miavinam-po. Ary ho tanteraka aminay ihany koa ny fikasanao hoe hijoro mahatoko anao hatramin'ny farany dia haneho ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fiainan'ny taranakay ianao. Ka ity sabata manokana ity anie dia hahatonga ny vehivavy rehetra mba hifikitra bebe kokoa amin'ny firaisana aminao. Anaranao Jesosy Kristy eo no ireny saingatana izany vavaka izany. Amen.